Alakamisy fa 5 ny volana novambra 2024 ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS miarapa tokilasy tonkivavy ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena avy hatrany ary no anokafana ny vaovao tonga teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny folakandro io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nijery ny fanazarantena nataon'ny Bareny Madagasikara fanazarantena izay iomanana amin'ny fionana amin'ny Soudan ny alahady ho avy izao izay atao hoe ny votovorona nandritra izany indrindra dia nanolotra fanampiana vola mitetina 10 tapitrisa ariary ho fanohanana ny ekipa pirenena ny tenany andeha rahantsika avy hatrany ny fanadiadiana tatery ny Irina Rabemananjara Rearea ny Malagasy sy Madagasikara ray manontolo ny nahatafita ny Barea-ny Madagasikara any amin'ny dingan'ny famaranana ny kanina 2024 totosaina any Cameroun amin'ny taona ho avy. Mbola misy ny lalao izay fandonana amin'ny ekipa pirenena Soudanais amin'ny alahady ho avy izao eny amin'ny kianjan'ny votovorona. Mitohy ny fanazarantena ho an'ny Barea tamin'ity androany ity dia tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izy ireo no nanao an'izay fanazarantena izay ary tonga nankahery ny ekipa pirenena Malagasy amin'ny baolina kitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nitondra ny fanampiana tamin'ny alalan'ny vola 10 tapitrisa ariary ho an'izany ekipa pirenena Malagasy amin'ny baolina kitra izany. Hijery baolina manao entraînement zareo dia tonga tena faly aho tonga aty mba mijery ny Barea faly aho satria manao fanazarantena izy zao fa hiatrika ny lalao amin'ny alahady zay tsika vao tafakatra ohatr'izao tena faly ary midera sy makasitraka niezaka nataon'zareo ary engany ko lasa ambonimbony amin'ny manaraka tsika alaitsika coupe du monde eo miresadresaka aminareo mpanao gazety zao mahafinaritra koa satria ianareo mampita amin'ny vaovao marina satria zao nareo mahita dia tsy voasakatsakana dia alefanareo FB aleo zany dia efa aveo izy koa ny Twitter amin'ny herintaona amin'izay tena virtuel tsara mihitsy nadraresanareo amin'izao fotoana zao voasakatsakana ny patron sy ny tompon'ny mpanao gazety anao dia tsy afaka fa hitanao nge ny fivany eo amin'ny herintaona misy teknolojia IT zao dia zay hoe information de technologie fa misy ny TT amin'ny herintaona pronostic ny data zao dia firy eo lany mandresy izy hoa nahoany eo amin'ny rosra eo mandresy sika zay ho any mandresy foana tsy maintsy pozitiva foana fa mieritreritra zavatra zay mieritreritra zavatra negatif pozitiva foana tsika zay matahatra nareo mino fotsiny ihany. Fa momba ny tetikasa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena dia nilaza ny filoha Marc Ravalomanana fa manana tetikasa manokana ny amin'izany ary tafiditra indrindra ao anatin'ny manifesto izay tontolo fampandrosoana ny fanatanjahantena izay. Tena manana tetikasa be mihitsy ao an'ny tanora marina tena tafiditra anaty manifesto tafiditra mihitsy hoe tsy maintsy ataontsika zay sy ny toerana fialamboly ao ny tena tsy ampy be dia tsy afaka mitatra mihitsy ny fijerin'ny olona sy ny mba fananany relax tsy maintsy atao zay lany fantatra fa hitoram-pitso ny fanazarantena ary tsy hijanona raha tsy amin'ny asabotsy ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Debakely. Toavina fa Debakely Toby. Carolus. Olid any Paris FC. William. Vitré. Yando, Knapsa Sport. Dimitri, les Herbiers. Arthur, le Gobelin. Led, Knapsa Sport. Mam Gervais, Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est où là? La Réunion. Mario, Foussa Junior. Jom, Jetmata. Zuzar, en Belgique. Belgique? Baggio, Foussa Junior.
Carlos. Adjeto madame. Félicitations. Théodin Foussa Junior. Titkel. Adjeto madame. Pascal Saint-Pierre aussi. Lyonnais. Bertrand Dupuis, préparateur physique. Docteur Amam. Allô, docteur. Ça Brinza. Franklin, t'as ça pas napi. Popoli, atrás ni tanto sabe caso, fantástico vai entrar. Lafim-baovao hafa kosa indray hitana azo vahana tato ato ny fantofana tany amin'ny faritra Iva eto Antananarivo renivohitra. Marobe ny fitarainana azo avy amin'ireo mponina amin'ireny faritra ireny. Nidiny Ateny, Andranomahery, Akazomanga, Amboditsiry, Marimasay. Nijery ny zava-misy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, Ramatola Laura Valomanana, Androany sy ny mpiara-miasa tamin'ny fanadihadiany Rina Rabemananjara. Tsy afaka hijery fotsiny ny fanotofana tany izay manomboka mahazo vahana amin'ny faritra Iva eto Antananarivo renivohitra ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ary tsy anaiky velively ny gabraraka. Nijery maso teny Andranomahery, Akazomanga sy Amboditsiry, Marimasay ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Laura Valomanana sy ireo mpiara-miasa taminy. Le izy zany nandritry n'le nisy propagande dia be ny mpanararoatra dia mitaraina daholo ny olona. Dia mba tsy hanao tompotrano io zany dia hoe alao aloha hidina misiny miaraka amin'ny teknisiana, miaraka amin'ny efa misy inspecteur ho avy keo eo dia mijery fa mba tsy le olon'olno atao fa hoe tena nahita maso ny tena dia noentina daholo zany ny olona responsable an'le izy. Fitaraina am-pona zany hoe misy fanatotora-tany any aminay nefa le fanatotora le ramble zany tsy nisy autorisation. Tsy dia nisy ohatran'izay tao amin'ny commune aloha hoe mbola tsy fotoana fanaovana ramble satria mbola jerevana ara-dalàna daholo ny hoe inona ny tokony atao. Izy nge tsy hoe tsy azo atao mihitsy fa misy jerevana hidinana dia tokony isy canal ivoahan'ny rano. Mitaraina vokatry ny fanotofana tany ataon'ny sasany ny mponina amin'ny faritra Iva eto Antananarivo renivohitra ary izany fitarainana izany dia miantefa any amin'ireo tompona andraikitra eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Tôbily efa karazany 20 isany amin'ny mahery mitovy eo amin'ny alina. Io mantsy zao tako ny ty tamboho ty dia tsy dia magneno ary aminay fa niato zao amin'izao rehefa misy rano nge zao ny tanàna an'ireo olon-dreo. Sesika ny tanàna dia ho aiza dia sepotra daholo misy mponina tokony efa misy eo amin'ny 300 olona zany ny olona ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny tanàna akaikitsika ty dia tsy ambadika azy koa mbola misy tanàna maro eo amin'ny olona mponina eo amin'ny 2,000 mponina atao mba andamosina tokoa samy efa mitaintaina daholo amin'le hoe lasankarana dia totofany dia rehefa avy eo lasa kiveta ao amin'le toerana misy an'le olona rehefa avy eo dia sepotra le olona dia avy eo alain'ny babony mora fotsiny io tanàna io rehefa avy eo dia zao ny zavatra mitranga ny angamba atao koa ny avon'ity toerana itsanganantsika ty efa mihoatra ny eo amin'ny 5 metra mialan'ny lalana mihoatra ny riana zany zao avontsika zao dia dinio tsara ny fahavoazanay fokon'olona amin'izany fotoana izany fa tena hoe ny riana anay zany mbola iva no ty tany ijeroantsika ty tosaka ny an-trano daholo ny ranorina toko malahelo mafy mihitsy zay eto amin'ity faritra voalohany Akazomanga fampitoy amin'Andrahary ty eo anatreny zao zavatra mitranga zao fa tena matahotra zay ho aiza no avy ny taranakay. Fa ho an'ny sekretera jeneraly ny komina Antananarivo renivohitra Herniaina Razafy-Mahefa kosa dia mila mijanona aloha ny fanotofana tany satria ao anatin'ny fitaopavaratra ny eto amintsika amin'izao fotoana izao ary tsy nisy mihitsy ny fanomezana lalana amin'izany fanotofana tany izany nivoaka teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny fanotofana tany aloha zany tsy maintsy mila permis mangataka autorisation le olona dia misy étude technique atao zany jerevana hoe raha hototofana ary ty dia manahoana manodidina dia makaiza ny rano no alehany ary misy keo amin'ny fotoana satria zao tsika tsy azo adinga ao anatin'ny fahavaratra tsika zao dia raha ny lalàna zany amin'ny fotoam-pahavaratra zao tena tsy azo atao tsony ny manao fanotofana tany. Ho an'ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna ny kolonely Faustin Andrebahoaka kosa dia tsy maintsy ampiarina aloha ny sazy ho an'ireo izay atratra manao ny fanotofana tany tsy ara-dalàna. Noho izany zao zavatra hitantsika zao dia zavatra tsy ara-dalàna
zay aloha ny zavatra anankiray fa no manarakaraka zany raha milalàna ny ampiarina dia tokony ho alàna teo daholo reo tany reo nefa hitatsika zao zavatra fa goavana dia goavana noho izany a ny étude technique aloha no tokony ho atao a dia ao anatin'izay manam-pahavitan'izay mandeha ny arrêt de travaux donc asakasaka zay mbola masaky anao ao fa zay efa miteny zay arrêt de travaux daholo resaka ramble zany dia tokony mandeha amin'ny ara-dalàna zany hoe mandeha ny étude technique mandeha ny étude environnementale mandeha ny autorisation zay vao tokony afaka hiditra fa dia ny sazy aloha no ampiarina amin'izao fotoan'izao amin'ireo zay tratra reo a dia araka ny lazaiko teo arrêt de travaux. Isan'ny arany tsikera matetika ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ireo fako mivangongo eny amin'ny daba pako lehibe tsy anjaran'ny commune Antananarivo renivohitra nefa ny mandroaka azy ireny fanjarany samva nambaran'ny samva fa noho ny tsy fampin'ny fitaovana no antony mampivangongo loatra ny fako efa nisy ny fanolorana fiarabe misa 40 an'ny samva herinandro mahery izay ny asa nanomboka androany ny sasany tamin'izy ireo raha toka miandry taratasy ara-dalàna kosa ny sasany arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Misy hatrany ny ezaka ataon'ireo boriboritany enina eto an-drenivohitra amin'ny fanadiovana ny fokontany adidiny ny tanàna Antananarivo. Tsy mahita afa-tsy ireo fako mivangongo eny amin'ny dabapako anefa ny akamaroan'ny sasany ka avy hatrany dia manome tsiny fa tsy mandray andraikitra ny commune Antananarivo renivohitra. Tsara ny mampafantatra fa anjaran'ny samva ny mandroaka ireo fako eny amin'ireny dabapako ireny. Ankoatra ny tsy fanajan'ny olona ny ora fanarinan'ny fako dia isan'ny olana ho an'ny samva ny tsy fampin'ny fitaovana eo am-pelantanana entina manatanteraka ny asa. Manoloana izany dia ny fanometanana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny rano fa hanolotra fiarabe miisa 40 ho an'ny samva entina manatanteraka ny asa fandraofana ny fako. Nanomboka ny asa androany ny sasany tamin'ireo fiarabe ireo. Mbola miandry taratasy ara-dalàna kosa ny fiarabe sasany. Amin'izao fotoan'izao dia misedra zavatra mampikely ny commune ao anatin'ity resaka fako ity. Efa nisy anefa mifampidiniana akaiky dia akaiky mikasika miaraka amin'ny samva. Rehefa nisy zavatra natao rehefa misy an'ireo fitaovana tonga eny amin'ny samva zay efa afaka hiasa afaka andro vitsivitsy raha eo na roa satria misy an'ireo taratasin'ireo fiara reo zany zay mbola mila amboarina tsara ara-dalàna. Tsara ny manamarika fa hiasa andro aman'alina ireo fiarabe ireo. Ampatsahivina hatrany kosa fa manomboka amin'ny 10 ora hariva hatramin'ny 4 ora alina ny ora fanariana fako eny amin'ireny dabapako napetraka isaky ny fokontany ireny. Hotohizantsika eo amin'ny vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray. Afaka manao fampitahana ireo fitanana antsoratra momba ny voka-pifidianana eo anivon'ny CENI ireo candidat tsirairay izay nangataka izany nanomboka androany. Ankoatra izay ihany koa dia azo aseho ampahibe maso ireo candidat ihany koa ireo bileta tokana nampiasaina isaky ny birao fandatsaham-bato. Amin'ny faran'ity herinandro ity farafatarany no ivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika eo anivon'ny CENI hoy ny fanazavan'ny filoha-hevitry ny CENI Tery Rakotonarivo androany. Edena Eliasy, Mathieu Prancy. Taorian'ny fangatana ireo candidat maromaro ny profy rehetra manamarina ny fangararana misy amin'ny fomba fiasan'ny CENI dia nambaran'ny CENI ampahibe maso androany fa azon'ny candidat rehetra atao ny manao ny fampitahana ireo fitanana antsoratra misy ny voka-pifidianana avy any amin'ny SRMV ao ihany koa ny fampisehoana ireo bileta tokana misy ny safidy ny olom-pirenena tsirairay. Ho alaitsika ty procès verbal avy any amin'ny SRMV ty ohatra zao teto am-pelantanako ty avy any Antsalova ohatra oeto ary ilay procès verbal ny candidat avy any amin'ny faritra zay nahitany fa tsy mifanitsy amin'ilay vokatra azony ny vokatra avoakany eto amin'ny CENI dia andaontsika samy eto raha iteny izy hoe le vokatra navoakanareo tao amin'ny district n'Antsalova tena tsy mitovy amin'iny ny vokatra hitanay tany dia ozy zay hoe ay mety ho diso zany nena eto na hoe mety mitombona tokoa zany le hoe mangalatra ny informatika na ny CENI ato andao ary avoakatsika ilay procès verbal zay nataony ny SRMV tany amin'ny district dia eto ara le anareo dia andao ampitaha eny eto raha tsy afapotsika tamin'ilay zavatra nataony tsara
tsara tsotokavana amin'ny senia mahaleo tena manisa vato any azo sika isaina le feuille de dépouillement aiza le feuille de dépouillement zany vitakale zavatra ity atoko ty feuille de dépouillement ty ity le nanisana ny vato teny amin'ny tableau tsy ny seniny nanao soniany ty fa ny mpanisa vato tao amin'ny bureau de vote nanao soni azy raha mbola tsy afapo amin'ity tsika andao isaina ny ray mandeha koa reto bulletin unique zay nampiasainin'olo reto andao isaina ndray mandeha maka tableau ndray mandeha tsika de isaina eto toko lasy toko vavy zay ny andrasanay androany miandry ny candidat rehetra zay zay manana olana manana tsy fahadopisana tonga avy eto ary nahatonga anay nanafatra ny androany de satria zahay mieritreritra fa amoaka ny valim-pifidianana amin'ty herinandro ty any raha ny lalàna dia ny fikirakirana ny voka-pifidianana irery andy no azo ny seni atao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana irery andy no tompony fanapahan-kevitra raha misy ny tsy fahatomombanana tao anatin'ireny voka-pifidianana voangona teny anivo ny SRMV ireny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny tompony fanapahan-kevitra fara ny seni dia manangona ny vokatra sy izay antota taratasy rehetra mety ho ilainy ny ACC amin'ny fanapahan-kevitra raha ohatra zao ka za candidat tsy afapoa mametraka fitoriana eny amin'ny ACC diozina ACC hoe orsenio atero aty le bulletin unique ny fidianany candidat tany antsalova lasy zay milogologo an'ity mandeha makany amin'ny ACC ity le izy tompo reto zavatry reto zany dia tsy tokony eto amin'ny seni no anaovana azy fa eny anivony ACC andrasana manomboka izao alina izao ny fahatongavan'ireo candidat na ny solotenan'ireo candidat anao ny fampitahana ireo fitanana an-tsoratra momba ny voka-pifidianana eny anivony seni Birao-pifidianana vitsy dia vitsy sisa dia ho feno tanteraka ny voka-pifidianana etsy amin'ny foibe ny KMMR etsy Belera araka ny efa notanterina omaly moa dia maro amin'ireo birao-pifidianana manerana nosy no nazon'ny candidat larana 520 salanisa mihoatra ny 900 andeha arahantsika avy hatrany ny mahakasika izay entiny fidy andrentsoavina toy izao indray ny vokatra voaray ho an'ny candidat larana 520 Marc Ravalomanana tato amin'ny faritra Analamanga zay ho an'ny district na Ambohitra Atrimo dia nanodidina ny 20 isanjato ny vokatra azo tahaka ny tao amin'ny commune ny Ambato ny teny Ambotry Manjaka dia niotra ny 520 isanjato zany vokatra ho an'ny larana 520 izany miotra ny 520 isanjato ihany koa ny tao amin'ny commune Napangabe ary ny tao Anjanatoria dia niotra ny 570 isanjato ny vokatra azo ny larana 520 ho an'ny district ny Andramasina dia niotra ny 570 isanjato ihany koa ny vokatra ho an'ny larana 520 tahaka ny tao amin'ny commune Ambohimiadana izany ny tao Anosy-Be Tsimolo Harano dia niotra ny 720 isanjato ny vokatra azo ny candidat larana 520 ny commune Ambongamarina izany dia nazo ny candidat larana 520 ihany koa vato hatrany amin'ny 720 isanjato ny mihoatra ary dia ny tao Antanety Be commune ihany koa zany dia niotra ny 570 isanjato ny vokatra azo ny candidat larana 520 tsara ihany koa ny vokatra ho an'ny commune ny Beronono ohatra dia niotra ny 220 isanjato ny vokatra azo ny candidat Marc Ravalomanana misy ihany koa nefa ny sasansasany dia 70 isanjato ny mihoatra tahaka ny tao amin'ny Talata ny Angavo izany atao amin'ny faritra Analamanga ihany isika ho an'ny district na Antananarivo commune Antananarivo renivohitra moa zany dia saika niotra ny 80 isanjato avokoa ny vokatra azy ny candidat Marc Ravalomanana larana 520 na ny teto Antananarivo voalohany zany na ny Antananarivo faharoa na ny Antananarivo fahatelo ihany koa ny Antananarivo fahaefatra izany ny tao Ambohidrapeto
dia niotra ny enimpolo isanjato ihany ko ohatra zany ihany ko ny tao ambohijanaka nyty ampitatafika ary nisy mihitsy aza niotra ny fitopolo isanjato ny vokatra ho an'larina fahadimam-boapolo tahaka ny miseho tao amin'ny commune Kadimanga sy ny tao Anosizato andrefana. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia maro amin'ireo tanora afaka baccalauréat tonga nitsidika ny salon des études supérieures andiany fahadimy ambin'ny folo natao teny Mahamasina androany. Ahitana trano eva sy lalam-piofanana mahery ny zato nandraisan'ny sekoly mahery ny fitopolo anjara. Ny sehatry ny fitantanana sy ny informatika no anisany lalam-piofanana mahaliana ny tanora. Mariana Mofa dia aharitra roa andro ity hetsika ity. Noro fitiavana sy Manora Andriamalala. Tsy mitsamitombony isan'ny université eto Madagasikara avokany tsy vitsy amin'ny mpianatra ao afaka baccalauréat teo no misedra olana goavana eo amin'ny fisafidianana ny toeram-pianarana idirana satria maro amin'izy ireny no tsy ara-dalàna. Ankoatry ny olana eo amin'ny fisafidianana ny sekoly, ny fiatrehan'ny tanora mikasa ny hiditra eny amin'ny anjerimanontolo satria voafetra ny isan'ny mpianatra raisina. Filière ataoko ana resaka gestion, comme finance et comptabilité dia zavatra tiako atao fotsiny ampianarana hoe resaka mitantana orinasa ohatra izany. Amin'ny fianarana BTP fa le sarotra kely amin'ny programme amiko resaka concours satria misy le ankizy BTP ny tadiavina an'ilay hoe zao ihany ny ilaina dia zao ihany. Dia nefa ianao rehefa ohatra hoe tsy mety amin'ilay concours dia lasa mitady fianarana hafa ohatra hoe neny akato zao dia ohatra hoe neny akato zao olona vitsy dia BTP ihany ny tadiavina nefa ny olona BTP ny te hiditra eny dia lasa hoe vitsy ny voalaina. Lalam-piofanana ny eritrereto koa tadiavina zao resaka informatique teo informaticien bebe sambo ny malina dia ny tourisme satria tia voyage, tia découverte. Be loatra ilay fianarana amin'izao dia tsy hita izay hoe aiza ny tena tsara, aiza ny tena mety. Etsy andaniny, anisan'ny lalam-piofanana efa manomboka ironan'ny tanora vao afaka baccalauréat ny lafiny fitantanana sy ny informatika ankoatry ny sehatry ny fitantanam-bola sy ny lalàna ary ny serasera. Tafiditra ao anatin'izany ny Université Raveljanona. Ato aminay dia misy lalam-piofanana maro, izany hoe misy domaine anankiefatra. Domaine voalohany dia misy ny sciences de l'ingénieur, dia misy ny agronomie sy ny génie civil et industriel. Aorian'izay kosa dia misy ny sciences et technologie, dia misy ny communication multimédia ary ny informatique. Misy koa ny sciences de la société, c'est gestion sy droit, ary ny sciences de l'éducation, misy ny anglais ary lettres humaines, dia misy ny tourisme. Marina moa fa anisan'ny mampiavaka ity salon andiany fahadimy ambin'ny folo ity ny fisian'ny fianarana any ivelany isokafa ny lalam-piofanana vaovao toy ny eo amin'ny lafiny familiana anabakabaka. Ny mampiavaka ny salon Madajeune amin'ity 2018 izany dia ny fisian'ny fianarana ambaratonga ambony avy any ivelany mandray anjara manolotra ireo mpianatra malagasy izany izay tian'ny fianarana any ivelany. Izy io filiera vaovao mihitsy. Izany hoe reny miasa amin'ny paquebot reny, reny miasa amin'ny avion reny, reny zany no anisan'ny hoe filiera vaovao atolotra ireo amin'ny taona. Ankoatra izay, ny sokatra androany ny salon des études supérieures natao teny Mahamasina ary tsy hifarana raha tsy rahampitso. Andeha iverenantsika kely kosa ny vaovao ny fanatanjahantena na ny Bariany Madagasikara na ry zareo Sénégalais dia efa samy tafita amin'ny dingan'ny famaranana amin'ny kanina 2024 izay ho tontosaina any Cameroun amin'ny taona ho avy io izany. Ny toerana voalohany araka izany no iadin'ny Bariany Madagasikara sy ry zareo Sénégalais. Andeha arahantsika ny fanadihadiana entiny Irina Rabemananjara. Riarehan'ny Malagasy sy Madagasikara ray manontolo ny nahatafita ny Bariany Madagasikara any amin'ny dingan'ny famaranana ny kanina 2024 totosaina any Cameroun amin'ny taona ho avy. Mbola misy ny lalao izay ifandonana amin'ny ekipa pirenena Soudanais amin'ny alahady ho avy zao eny amin'ny kianjan'ny Vodivorona. Mitoy ny fanazarantena ho an'ny Barea tamin'ity androany ity dia tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izy ireo no nanao an'izay fanazarantena izay ary tonga nankahery ny ekipa pirenena Malagasy amin'ny baolina kitra
ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana nitondra ny fanampiana tamin'ny alalan'ny vola 10 tapitrisa ariary ho an'izany ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra izany. Fa momba ny tetikasa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia nilaza ny filoha Marka Ravalomanana fa manana tetikasa manokana ny amin'izany ary tafiditra indrindra ao anatin'ny manifesto izay tontolo fampandrosoana ny fanatanjahantena izay. Fantatra fa hitora-pitso ny fanazarantena ary tsy hijanona raha tsy amin'ny asabotsy ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray ary eo amin'ny rapitsy toy izao. Veloma tompoko.